Antony anankiroa no antony anaovana césarienne vehivavy mibevoka. Ny antony voalohany dia misy ilay atao hoe programme. Ny antony faharoa dia misy ilay atao hoe urgence zany na maika zany. Ny programme dia efa fantatra mialoha ny nahazo ilay reny na ilay zaza. Ohatra amin'izany misy aretina ny reny ohatra ilay atao hoe herpès génital. Misy herpès génital ny reny zany dia programme ilay césarienne. Raha ohatra ihany koa ambany ny ahatra mandritra ny fitondrana vohoka izay vita mialoha dia programme ihany koa césarienne. Raha fantatra fa efa lehibe ny zaza ohatra ny 4 kilao na 4 kilao sy 500 na mihoatra. Eo ihany koa ny position ny zazakely na ny fipetraka ny zazakely zany na izy mipetraka na izy mitsivalana. Izay fantatra mialoha mandritra ny fisafona dia miditra amin'ilay atao hoe césarienne programme. Eo ihany koa ny fahasarotana tamin'ny fiterahana teo aloha, ohatra hoe rovotra ny tranon-jaza nahitra ny fiterahana teo aloha. Ohatra ihany koa efa maromaro ny césarienne manomboka ny faharoa, ny fahatelo. Eo ihany koa ny bassin hozisintsika tery dia efa miditra amin'ny césarienne programme. Eo ihany koa ny fandidiana izay efa natao tamin'ny tranon-jaza, ohatra hoe fisian'ny fibrome mialoha amin'ny fitondrana vohoka dia efa antony anaovana césarienne. Farany antony anaovana césarienne programme ihany koa dia ny aretina eo amin'ny reny ihany koa, ohatra hoe fiakaran'ny tosi-dra mandritra ny fitondrana vohoka ka tsy voafehy izay tosi-dra zay dia miditra amin'izay césarienne programme izay. Eo ihany koa ny aretina ohatra hoe diabeta mandritra ny fitondrana vohoka dia miditra amin'ny césarienne programme. Ny atao césarienne d'urgence dia fandidiana zany mandritra ny fihetsehan-jaza. Ny antony anankiray dia mikasika ny zazakely. Raha mitady ho sempotra na mitady ho faty ny zazakely dia antony anankiray izay anaovana césarienne d'urgence. Ilaina ny tadi-kotra amin'ny fivoahan'ny zazakely, tahaka ny hoe misarivitra amin'ny tenda ny tadi-kotra dia misy fiantraikany amin'ny zazakely izay mety antony hamoahana ny zazakely farak'izay. Eo ihany koa ny aretina izay mety mahazo ny zazakely mandritra ny fihetsehan-jaza, otrika aretina, mikroba sy ny sisa.